Mazava dia mazava angery reto ny zavatra lazain'i Jesosy ao anaty baiboly eo tena miteny mazava Jesosy ao anaty baiboly eo dia tsy haiko mihitsy hoe ahoana ny fomba ataonareo mamaky ny baiboly iny tsy azahoanareo ny zavatra tiany Jesosy teny lazainy. Tena mazava efa nitenen'i Jesosy mazava ao anaty baiboly eo avereny vakina fa anavitra ny zanak'Israely nandehanana taty ambony tany taty. Zany ve dia tsy mazava tsy haiko nareo na ninona nareo no mijery na nareo mihitsy ny vadika todoa ny kondrana no tsy haiko tsy azoko ny zavatra mahazo anareo fa efa mazava zanak'Israely nandehanany taty. Dia raha ny enjehan'ny miaramila ny faraona ny zanak'Israely tany Egypta dia tokony Mosesy dia niantso an' Jesosy dia ina moa zany hoe ataovy an'izao tehana dia misokatra ho azy ranomasina io. I Jesosy nanavitra andreo zanak'Israely ireo dia hoentiny any amin'ny Kanaana, any amin'ny ina moa zany terra promise, tany nampanantenana. Zany misoratra eo. Ny resaka ve ao anatin'ny baiboly eo hoe any Ambosary Atsimo na nyresaka izy hoe fihariva-tsinanana na androndrabe, tsy miresaka an'izany Jesosy ao anatin'ny ina moa zany anatin'ny baiboly ao. Raha miresaka izy zao dia ny Jeriko, Jodea, Egypta, Nazareta, Galilea, zany resahany ao fa tsy miresaka mihitsy izy ao ambovin-dramanesy. Tsy miresaka an'izany izy to. Na hoe ambotra biby na androzoro be, misy an'izany fa anatiny io. Fa nareo no tsy miaino fa tsy haiko na ahoana ny ataonareo mamaky an'ilay baiboly fa mazava be zavatra tenenindreo. Dia raha ohatra nareo ny vonovonoan'ny frantsay tamin'ny fito amby efapolo, vonoan'ny frantsay tena farana ny frantsay mihitsy nareo dia ino nataon'i Jesosy? Nanavitra nareo ve izy ohatra nataony nanavitra ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy? Dia ndana mitsaka any amin'ny Ile Zepasy na mitsaka ny Komoro mandositra ny miaramila aty nareo dia miantsovy Jesosy ina moa zany navitra nareo. Efa niteny Jesosy fa mazava tsy Madagasikara tsy nareo mihitsy ny resahany. Raha miresaka izy zao hoe filazantsara ho an'ny Korintiana. Nareo nga Korintiana ka nareo? Nareo nga Filistiana ka nareo? Nareo Jerosalema ny resahany io. Tsy haiko, tsy azonareo ve zany? Dia avy eo ny olona nampitondra ny hafatra dia ery Jaona, ery Petera, ery Matio, Ezekiela, Joda, zany ao anatiny ao. Tsy niresaka mihitsy izy zao hoe misy rakoto na rabe ao na rasoa ao Maria Magdalena ny ao fa tsisy rasona ny rasana, tsisy an'izany ao. Tsy haiko nahazo nareo ilay resaka, tsisy ranin-ketamanga ao, tsisy an'izany ao anaty baiboly ao. Dia tokony mba manakamo, tokony mba kopy hoe ary manao zany Jesosy tsy niresaka anay mihitsy, tsisy cause mikasika anay mihitsy anatin'ilay baiboly tsisy. Fa nareo tsy manakamo, misisika amin'ny zavatra tsy natao anareo. Efa mazava dia fanometsiny anometsiny an' Jesosy zao nareo tena nataony siklonany angany zay zao ndray dia may ndray zao arety maningana zao ndray ny fangalajaza mpamonin'olona zao satria tsy nareo ny resahan'i Jesosy anatin'ny baiboly, tsy ho anareo iny. Raha tokony izy rehefa jerenareo tsisy resaka nay gasy mihitsy tsisy anarana gasy mihitsy tsisy tokony atsikonareo doranareo faty any iny. Dia ny fivavahanareo ny ataonareo fa fivavahan'olona ry na ny jiosy ara tsy ina moa zany tsy tiany ny alika any amin'ny jiosy ala raha resaka Jesosy ko. Zany jiosy nga miasa aloha amin'ny Jesosy nareo zany. Nareo ndreo vadika todio isan'andro hoe Jesosy isan'andro nefa nazava zavatra tenin'i Jesosy. Fa tsisy ilany anareo raha ohatra ka tianareo Jesosy dia mba namangy anareo tao Madagasikara izy. I Jesosy nga mandeha tongotra fotsiny fa izy ange afaka maino zany omnipotent izy, afaka ubiquiste izy, afaka tonga dia manao télétransportation tonga dia tak dia ary anatin'ny 3 taona ve mipetrahan'i Jesosy teto ambony tany dia tsy nanana mpitaona mihitsy izy na ray minitra manakany Madagasikara mba nitorontanareo tany raha ohatra ka niasa aloha taminareo izy. Tena amin'ny 3 taona ina moa zany niainany teo dia tsisy fiko andora nga mba andeha ho an'zareo Madagasikara fa ina moa zany mba tony ateny zareo tsy nirahiny teto izy anatin'ny 3 tsy nirahiny nareo lasa izy dia olona hafa no naka amin'ny baiboly itontona baiboly andora nga mba hoentinare amin'ny sauvage ary hoentinare Madagasikara ary reo ampiasorana amin'zareo any dia hoe tiany Andriamanitra reo izy
de foana mo Andriamanitra ny ahoana zay efa man'Andriamanitra ny io mihitsy Andriamanitra hoe jereo anaty baiboly ty inona proof Andriamanitra ny izy io mihitsy ny teny io anaty baiboly io de imezany vazaha fotsiny nareo imezany iza moa missionnaire fotsiny nareo imezany fotsiny nareo ampiasonina mena zareo mahita nareo mivadika atodao amin'ny baiboly de iny nareo mandroaka devoly iny nareo tsy zatra tsy ataonareo manao zaika be manao chorale manao voka tebe manao sososososo nefa de tsy Jesosy zany tsy miasa loha aminareo raha nona ny tany amin'ny ino moa zany Moyen-Orient tany de miala avy any Jesosy tonga de mofrosy asanjany dimy de zarainy tak zany tany misy mana avy any an-danitra zany milaraka fotsiny aminareo mba misy an'izany ka aminareo kereny ankizany atsimo misy raha regny Jesosy an'izany sanagna